fahasoavana be deaibe fitahina mihoatra no ako hoanao manokana amin'ity fotoana mahafinaritra zay afahantsika miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra sady mamakytsika no mianatra no mandalina no mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Pasteur Alvarez miarabanao pasteur Tovina Rivotra Marozana. Miaraban'ny pasteur Andrianiana Alvarez Nirina tsika piaino mahafinaritra be atao anatin'ny tokantrano efa misy amintsika moa dia zatra mandreny fandarana. Misy amintsika ihany koa nefa sambany vao mandray an'ity fandarana ity. Misy moa ianao namana akaiky mihitsy zay efa mpiaradia amin'ity fandarana ity ary misy amintsika ihany koa nefa tena tsy tia an'ity fandarana ity mihitsy fa dia fanakianana foana no hitanao tao anatin'izay fandarana zay kanefa androany ianao dia mba sambasamba ohatrany hoe mba tia anaraka andrizy hatramin'ny farany dia miarabantsika tompoko atao anatin'ny tokantrano. Tsy adonoina zany tsika ty amin'ny faritany sy ty ampitan-dranomasina rehetra ty zay manaraka amin'ny internet amin'ny www.mittv.tv zay no anaranony fandarana ary dia irositsika pasteur Alvarez nomery toko fevatra folo tapany faharoa araka ny resaka ny fanaovana teto tamin'ny lesitsika farany Daoary toko fevatra folo andiny fahinamborapolo no nomery no vakitsika sy ojerevantsika indray androany fa milohan'izay dia ta hivavaka ho anao manokana ary hoetsika mavaka ihany koa ty fotoana androany ty ianao manokana zay mety mila valim-bavaka ianao amin'izao fotoana zao anatin'ny aretina mety matory ambony fandrina eo anao amin'izao fotoana zao manasanao mihitsy mitsangana mihitsy amin'ny toerana misy anao eo dia manatona manakaikikaiky kokoa ny télévision anao amin'izao fotoana zao ianao zay mipetrapetraka ambony seza dia manasanao ihany koa manatona akaikikaiky kokoa ny télé hivavaka ho anao fa isy herin'Andriamanitra hipita amin'ny alalan'izao télévision zao ary ho tonga any aminao zany herin'Andriamanitra zany dia hitsangana ianao ho sitrana ianao andray valim-bavaka ianao tao hivavakantsika amin'izao fotoana zao ary raha eo misaotra anao ny amin'ny fahasoavanao ahafahana indray mianatra ny tenin'Andriamanitra ary mivavaka manokana mandreto olona zay manapa-kevitra sady niala teo ambony fandrina izy Jesosy nanao dingana nanatona ny roso tety amin'ny télé tety misy mipetraka ambony seza dia nanatona mihitsy ary misy ary mandoalika mihitsy mivavaka amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo miala amin'reto olo reto ny asana devoly miala ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy miala ireo zavatra manahirana mampivadika to amin'ny anaran'i Jesosy miala ny sakatsakana rehetra amin'ny valim-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy matanja sitrana mahazo fahasalamana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tahioko manokana tompo ity rahalasy anabavy zay mihaino miandry valim-bavaka ho tonga aminy ane mite fikasana zay nambaranao manao hoe Andriamanitra dia mamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy andray valo soa valim-pity fitahina reto rahalasy anabavy reto hiaratra ny nomery zay Jesosy toko faefatra ambin'ny folo tapany faharoa manomboka ny andimy fahinamborapolo mangataka ny fitarian'ny fanahy masina fahazavan-tsaina aoka tompo andray fahasoavana sy fitahim-panazy ao anatin'izao fianarana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary tompoko Daoary lasitsika ary nomery toko faefatra ambin'ny folo andiny ny fahinamborapolo amin'ny anaran'i Jesosy zao mivaky ny teny ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-pahoviana no mbola andreferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonina amiko zao efa reko ny fimonomonomany zanak'Israely zay monomonomany amiko ka lazao aminy hoe raha velona koa aho o Jehovah dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo ety amin'ity efitra ity no hiapatrapatraparan'ny fatinareo ary anareo rehetra zay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra zay efa nimonomonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanaka Jefone sy Joshua zanaka Nona fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa ho babo dia izy no entiko miditra ary izy no alalan'ny tany zay nolavinareo fa ny aminareo dia hiapatrapatra amin'ity efitra ity ny fatinareo ary ny zanakareo renireny tony mpiandro ety amin'ny efitra 70 taona ka hiara-ny valiny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty amin'ny efitra araka nisan'ny andro 70 zay nisafonareo ny tany ka ny andro solona taona ray no hitondranareo ny elokareo 70 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo izao Jehovah efa nilaza fa ataoko tokoa zany amin'izao fiangonana ratsy rehetra zao zay miangona iodinamiko ety amin'ity efitra ity no ahalandritra azy ary ety no afatesana ary ny lehilahy izay nirahan'i Mosesy isafony tany dia izay niverina ka nampimonomonina fiangonana rehetra tamin'ny Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy dia matiny arety mandringana teo anatrehan'i Jehovah reny lehilahy niraza ratsy ny tany reny fa Joshua zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone kosa zay isan'ny lehilahy nandeha ny safony tany dia
velona ihany de ny olona zay mosesy tamin'ny zanak'israely rehetra zany teny zany ka dia nahanjo rehetra teriny olona dia ny fomaraina koa izy ary niakatra tany atapon'ny tendrombohitra ka nanao hoe nyreto izahay hiakatra ho any amin'ny tany zay nolazainy Jehova fa efa nanota izahay de hoy Mosesy nahoana no mandika ny didin'i Jehova ianareo fa tsy ambininy zany aza miakatra fa tsy momba anareo Jehova fa ndrao ho resy eo anolohan'ny fahavalonareo ianareo fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anolohanareo ka ho lavitsabatra ianareo satria niala tamin'ny fanarahana an Jehova ianareo dia tsy omba anareo izy kanjo sasa foana izy ka niakatra tao atapon'ny tendrombohitra ihany nefa Mosesy sy ny fiaran'ny fanekeny Jehova tsy niala teo toby dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita zay nonona tamin'izany tendrombohitra zany ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Orma. Pasteur ya isaorantsika ny vaky teny pasteur raha toko afitinyko kely moa zany le resaka tamin'ny omaly dia mazava ho azy fa ny fandavan'ireo zanak'Israely tsy hiditra ho any amin'ny tany Kanana. No resantsika teto hoe nisy zavatra anakoroa niseho teo rehefa avy nisafiny tany ireo 12 mirahalahy dia ny fijoroana vavolombelona nitovizan'ireo dia samy nahita zareo fa tsara ny tany mamokatra tsara ny tany tony voaloboka nentina iaviany tena mavesatra de mavesatra tsara ny sakafo any paradisa kely izay no tsorona lay resaka mbola nitovy foana aloha hatreo zany ny fijoroana vavolombelona mafinaritra itoeran'io tena raha antsika no mipetraka de tena tsy manan-java-mahory ohatraohatran'izany le fijoroana vavolombelona fa rehefa nanomboka anjery an'le fahavalo am'izay dia nizara roa ny fomba fijery ny folo dia nanana an'ilay fomba fijery manao hoe tsy mahazo miakatra tsika fa kely loatra tsika eo anatrehan'ireo fahavalo reo amin'ny fijeriny masony nofo pasteur Alvarez de tsy diso zay satria treretonao hoe efa andresantsika teto ihany koa ny hoe raha ny any amin'ireny documentaire reny zany sy ny mba fikarohana tao an'ireo manam-pahaizana de mahatratratra any amin'ny 930 metatra ny hoany ny alavan'ireo anakita sy ny nefilima ireo zany hoe ngeza de ngeza de ngeza de ngeza zany reo pasteur ary ny lohany fotsiny aza de mitovy amin'ireny hitanao reny le ery amin'ny bypass ery misy an'le siny be fotsifotsy be io le bidon be fotsy be io anaky telo amin'ireny ny lohany ny lohan'le antaranaky ny anakita zany de 36 mètres zany tsika hoe trano manao ahoana zao ngeza be zany izy mahery 6 étage satria ny eo anelanelan'ny étage anakiray mety eo amin'ny 3 mètres 3 mètres tena goavana be tena ngeza be le izy any amin'ny 12 étage zany fahavalo ngeza be mihitsy zany hoe tsy ho resinao tokoa ary zay no mahatonga ana amin'ny teny ozy hoe tsy diso le fijerin'le folo mirahalahy zany satria ny zavatra hitany maso zany rehefa mijery ny problème ianao de tao rendrika tokoa ary zay fomba fijery zay ry avana rehefa mijery zavatra anakiray ianao manoloana ny zavatra hitany masonao tokony tsy mikiropaka misy tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny bokin'ny Deutéronome ao manao hoe aza mikorapaka ozy de tsy tokony ananatahotra ianao zany tsy tokony fanahina rehefa miatrika toe zavatra anakiray zay tsy ahitana vahaolana fa mety hitera-doza le izy ny fijery faharoa de ny fijeriny Joshua sy Kaleba iny moa le tenin'ny pasteur Alvarez rehefa nianatra an'le anarana be deaibe tsika hoe azo atao tsara mbola maka an'izany anarana zany mbola tera-daka eny Joshua sy Kaleba zany zao de anisan'ny anarana azo alaina fa le anaran'le folo lanemitra aza maka anaranandreo fa anaran'ny olona kalosa be reo fa ireto Joshua sy Kaleba reto atao fa ireo zany tena mpandresy reo pasteur de Joshua sy Kaleba ndray nefa de zao hitan'ny masony nofony ihany koa io azonao fa nisokatra ny masom-panahany nisokatra ny masony finoana tao anatiny ary zareo reo de efa nahita zany hoe nanana expérience tamin'ny fiarahana mandeha tamin'Andriamanitra ireo de olona teo akaikin'ny Mosesy reo nahitan'izany ranomasina mena misokatra reo nahitan'izany atao hoe le finanan-kena be deaibe tao aloha tao reo be deaibe zany nyfahagaga nefa hitan'ireo de dikan'izay zany tsy de nahampaninina azy tsony hoe raha ity 36 mètres ty tsisy olany ty manoloana ny ranomasina mena de fantany tsara zany lay Andriamanitra le fa-Andriamanitra ivavahany io moa le efa nampianaritsika ny hoe Davida anie raha niady tamin'ny Goliath
tsy nahita ny abean'ny Goliaty izy fa ny abean'Andriamanitra no hitany. Tsy varianany tantaran'ny abean'ny olana izy fa varianany tantaran'ny abean'ny Andriamanitra ivavahany. Ary zay tokony toetra ananantsika izay a. Rehefa mivavaka ianao mandohalika eo anatrehan'ny tompo le vao maraina na ny ariva iny na taitra ianao mialina, aza variana mitomany mitantarany abean'ny olanao hoe zaho Andriamanitra ny zavatra mahazo ahy, zaho tompo ny zavatra mahazo ahy, ty tompo ny zavatra mahazo ahy. Fa mba andramany avadika le fitonom-bavaka anao hoe ianao Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe, tsisy dikany aminao no mamahany olana io, vitanao io tompo, lehibe noho ny teri-bohitra ianao. Ny baiboly dia milaza fa ny lanitra ny seza fiandriananao, ny tany ny fitoeran-tongotrao, tsy misy refy marefy anao na tsy minavaratra andrefana satsinanana, lehibe loatra ianao Andriamanitra. Tantarao ny fahalebezan'Andriamanitra fa ho hitanao fa manomboka tsy ho hitanao io teri-bohitry ny olana io. Zay toetsaina zay zany no toetsaina nananany Kaleba sy Joshua zany pasteur Alvarez, ka nahatonga anazy miteny manao hoe andaotsika hiakatra fa atao hanina ho antsika ireo, tsy misy dikany amintsika raha zay ireo fahavaloko elo ireo. Zay le izy zay. Fa ny nampalahelo moa dia ity pasteur, na dia teo ara zay fampahirezana nataony Joshua sy Kaleba izay dia tratrany be no vitsy andro zareo. Ary iny le teninao maly manao hoe le tenin'ilay folo mirahalahy no tafalentika tao an-tsain'le olona, tafalentika tao an-tsain'le olona, zany hoe ka samy mpitory-teny moa ireo. Dia reto le mpitory-teny reto zany manao aza dia mafana fo be loatra, aza dia mitra lalina loatra fivavahana, mba aza dia mananonanina loatra ry zalahy, fa sady mivavaka mitazomy ihany ny fomban-drazana sy ny fomban-tsampy, fa aza dia tafalentika tao an-tsainy ireo. Dia rehefa tafalentika tao an-tsainy dia nymonomonina tamin'ny Joshua sy Kaleba ireo. Dia saika ho toroahany vato Joshua sy Kaleba. Dia zay fimonomonana zay nefany netefa tany amin'Andriamanitra. Ka rehefa netefa tany amin'Andriamanitra le izy dia ozy Andriamanitra na ny fona ho azy ireo azy Mosesy, dia ozy Mosesy manao hoe ho aringako ireo lehilahy rehetrarehetra ireo zay namotsy fotsiny anarako, namotsy fotsiny anarako. Marihana fa tsy nymonomonina direkta tany amin'Andriamanitra zareo fa tao amin'ny Joshua sy Kaleba sy tao Mosesy ihany io. Dia izay le fimonomononana izay tsy zakan'Andriamanitra zay pasteur Alvarez. Ino moa ny atao hoe fimonomononana? Ny fimonomononana, ny définition ny atao hoe fimonomononana tsy azonao dia izao: tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa natao taminao, tsy mahay misaotra n'Andriamanitra. Ozy izy ny mpanjaka Davida amin'ny salamo tena amin'izao hoe misaorany Jehovah ary fanahiko azy rehetra atao anatiko, misaorany ny ranomasina, misaorany Jehovah ary fanahiko izay mamela ny heliko rehetra sy manasitrana ny rehetra rehetra. Zany hoe fisaorana, fankasitrahana. Dia ny au contraire zay zany dia hoe fimonomononana, tsy mahay mankasitraka, hoe be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra dia tsy mba tsaroantsika ve? Ny soratra masina dia miteny manao hoe inona no avaliko an'i Jehovah no ny soretra nataony tamiko, tsy mba mahay mamaly soa an'Andriamanitra ve? Zay zany le fimonomononana pasteur, tsy mba mahay miankohaka, mahay manaja an'Andriamanitra, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany ny famaritana na ny définition ny atao hoe fimonomononana. Ary ny vokatry ny fimonomononana dia ozy Andriamanitra manao hoe ety amin'ity efitra ity no hiapatraparany fatinareo ireo olona zay namotsy fotsiny anarako ireo hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nymonomonina tamiko. Zany hoe ireo lehilahy rehetrarehetra efa ampy-taona dia ijinjany zany fahotana teny fimonomononana zay nataony zany pasteur Alvarez. Mazava dia mazava zay famitinana zay nolazaintsika maly teo zay pasteur, ary tsara mihitsy na mitinanao zay satria ilaina fantatra ary ilaina azo tsara mihitsy le zavatra tian'Andriamanitra. Eto amin'ny tapa faharoa amin'ny toko 710 pasteur dia zao ny zavatra nytenenin'Andriamanitra manao hoe vakiko le izy andininy fahavalamboroapolo zalazao aminay raha velona koa Jehovah dia araka izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Ety amin'ity efitra ity no hiapatraparany fatinareo, ary anareo rehetra zay voalamina araka nanosananareo dia hatramin'ny 20 taona miakatra zay efa nymonomonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefonesy tsy Joshua zanaky Nona, fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa ho babo dia izy netiko miditra. Raha ny tena marina pasteur ny Andriamanitra rehefa nyteny manao hoe hoentiko any amin'ny tany soa, tany Kanana ianao dia azo antoka fa tena ho tonga any tokoa ianao zay. Fa reto olo reto araka ny teny pasteur dia nymonomonina ary nampalahelo dia niteniteny foana teo anatrehan'Andriamanitra zareo reo hoe ary naminany zavatra diso hoe zanakay dia ho faty aty ny efitra zay aleonay koa maty aty miaraka amin'ny zanakay aty. Dia ozy Andriamanitra hoe
zao ten'andriamanitra zao tena hevitr'andriamanitra hoe lalako tsy lalanareo ary fihevitra tsy fihevitrareo fa ny ilaiko aminareo ny tompo de tiako atoky ana fotsiny nareo hoe matokriana de manaraha fa ninninona fahavalo ozy ny ten'andriamanitra hoe na de mandeha amin'ny lohasa aliko ny fahafatesana za de tsy atahotra fa ny tenao sy ny tsoraka azonao a no amiko zany hoe rehefa andriamanitra no miaraka amintsika raha lasana bavy a ninninona zavatra mitranga eo ninninona olana mitranga eo dia aza mieritreritra zavatra ratsy aza mieritreritra hoe fampitehana sy faharavana fa reto zanak'Israely reto nieritreritra hoe ho faty ny zanany ozy andriamanitra tsy ho faty zany zanakareo fa ianareo no faty satria zay ny zavatra de davonareo hoe aleonareo maty ato zay andeha anaraka anah de nitanteran'andriamanitra zay iteny zay paster rehefa manaraka an'andriamanitra de ny monimonina sy ny menimenina moa mitovitovy ihany moa zay zavatra hoe paster gongonina menimenina mametsy ary tsy voatery mivoaka mivava le izy fa ny anatin'ny foany hoe ohatra zao fomba fimomoany olona am'izao fotoana zao hoe ary ohatra zao rehefa le mivavaka de aleko tsy mivavaka ihany fa ohatra ny arakaraka ny andro soko a no ohatrany mahatonga ny ady aty amiko ary de zao koa misy zavatra tena anankiray zay marary an'andriamanitra hoe ary le olona tsy mivavaka no ohatra milamindamina kokoa ny fiainana no le olona mivavaka any amin'ny bokin'ny Malaka de misy zay tenin'andriamanitra zay hoe mahery mamely ala ohatra ny teninareo izy ny tenin'andriamanitra hoe ny ratsy fanahy ohatra ny ambinina ny ratsy fanahy ohatra mety ny ataony fa le mivavaka amin'andriamanitra ohatra ny tsy mahita fahasoavana mihitsy tena ozy andriamanitra mamely anazy zany teny zany ozy ny tompo zany karazana fe ohatra zany hoe aleona izy de miditra lala ohatra amin'ny fivavahana fa ohatra ny idirana problema rehefa miditra ao tandremo zany fomba fiteny zany fa rehefa manaraka an'andriamanitra rehefa vonany akatoan'andriamanitra de zao mila mino azy metehatra aminy ary mifikitra tanteraka aminy ary tsy maintsy mandresy tsy maintsy mivoaka ozy ny ten'andriamanitra hoe be ny fahoriny marina fa andriamanitra manafaka azy ao anatin'ny fahoriny lavy mipity marina fa tafarina iny eny mety mandalo ady ianao mety mandalo zavatra manahirana ianao ary ianao meno am'izao fotoana zao ngamba tena ao anatina ady be mihitsy ianao ao anatina tena hoe zavatra mampivady ady nefa zanak'andriamanitra ianao tsotra ny ten'andriamanitra aminao ary mazava ary zao ny teny fikasany manao hoe zay miaraka aminy de mandresy tahaka ny nandreseny ihany koa noho zany mifikira mandrakariva amin'andriamanitra zanak'Israely moa paster teto dia tratrany azo lazaina hoe kapoka mama ihany ary teo anatin'izay kapoka zay de zao mbola nanavaka ihany koa andriamanitra tsy mizatavan'olona fa manavaka paster manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy tsy mizatavan'olona izy satria zao na izy ianao na izy de men'andriamanitra anao a ny masoandro men'andriamanitra anao ny tombonandro men'andriamanitra anao ny rivotra men'andriamanitra anao mbola ho velona am'izao fotoana zao tsy mizatavan'olona izy fa zay kosa manavaka izy na de ao anatin'izany rehetrarehetra zany manavaka ny manompo azy zao tenin'andriamanitra hoe de ho hitanareo ny ray mahasamy hafa ny manompo azy sy ny tsy manompo azy teto dia naringa anareo lehilahy rehetra sy re olona 20 taona rehetra miakatra sy re olona nisafin'ny tany folo lahy zay nanao laza ratsy ny tany matin'ny arety maringana paster fa ijoso azy kaleba kosany dia narovan'andriamanitra tao anatin'izay ady zay zany hoe na de ao anatina problema daholo aza ny olona rehetra rehefa ianao mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ain'andriamanitra manavaka anao so voalazany teny paster na bokin'ny salamana hoe manao hoe na de misy arivo aza lavo anilanao na misy ray alina lavo amin'ny akavananao a sy amin'ny avianao a de zao ijery maso fotsiny ao fa tsy aninina ianao am'izao andro sarotra zao be deabe fahasairanana be deabe ny olana mitranga be deabe ny adsy ohatrany hoe miasatro zany ny fiainana de zao zavatra tenen'ny tompo hoe mbola hain'andriamanitra ny manavaka anao a mbola hain'andriamanitra mitarika ny fiainanao a mbola hain'andriamanitra mampandresy anao fa ny ankatan'andriamanitra aminao de zao tahaka nataon'ny kaleba sy josoa ny joro natoky ary vonandroso hatrany paster eo amin'ny andininy faefatra amby telopolo de zany soratra masina hoe araka ny isan'ny andro efapolo zay nisa fonareo ny tany ka ny andro ray hosolona taona ray no hitondranareo ny eloko areo efapolo taona ka dia ho fantatrareo ny fahafozako anareo eo amin'ny andininy enapy telopolo hoe ary ny lehilahy zay ny rano mosesy isafony tany dia izay niverina ka nampimonomonina ny fiangonana rehetra tamin'ny mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy dia maty ny arety mandringana teo anatrehan'i Jehovah ireny lehilahy ny laza ratsy ny tany ireny fa Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefona kosa zay isan'ny lehilahy nandeha nisafony tany dia velona ihany teo de efa nisy fanavahana tokoa pasteur Alvarez lay folo mirahalahy moa zany araka ny tenin'ny soratra masina zay de hoe maty teo anatrehan'Andriamanitra tena maty mihitsy zany vokatra zay fahotana mahafaty zay satria tsy vitany hoe ny monomonina fotsiny
fa nampomonomonina ny fiangonana zay tena toetra tena ratsy be a ho an'ny mpiara-mivavaka na hoe manana mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa ianao na misy pasteur leader ao anatin'ny fiangonana dia le monomonina mbola eo ihany fa nampomonomonina ny fiangonana nampomonomonina ny fiangonana io moa zany pasteur misy ihany ny fimonomononana nandray ataon'ny olona rehefa le mba miresaka ohatra hoe mba miresa-bola ao anaty fiangonana ny mpanompon'andriamanitra ny vola moa tsy maintsy resana satria ara-baiboly zany ozy izy miboky mpitoroteny manao hoe ny vola no azahoana ny zavatra rehetra ary raha vao tsy miresaka vola ianao anatin'ny fiangonana dia tsy tahin'andriamanitra ara-boly reo olona reo satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny ka rehefa zay zavatra torinao matetika en'ny olona no inon'ny olona za zao raha mitory fahamasinana dia masina be daholo ny mpino amiko fa tsy tahin'andriamanitra tsy manam-bola raha mitory momba ny resaka délivrance dia mivoaka foana ny devoly eo am-piangonana satria délivrance foana vao miresaka tsika ohatra tsika zao isaka miresaka dia délivrance dia tsy mahagaga raha misy fanasitranana sy délivrance aby eo fa rehefa toriana koa ny vola dia ny mpanompon'andriamanitra mitory ny resa-bola ka mitombona tsara ara-baiboly ny teny zay toriany mariako tsara ara-baiboly ary tsy noho ny fitiavam-bola na noho ny fitiavan-tena na misy tanjona manokana ho an'ny tenany fa noho ny amin'ny sitrapon'andriamanitra sy noho ny amin'ny tenin'andriamanitra dia za milaza aminao rehefa en'ny olona matetika izay tory teny zay dia tahin'andriamanitra ara-boly reo olona ireo tahin'andriamanitra reo ka teto a dia nampimonomonina ny fiangonana lay izy folo mirahalahy dia misy koa karazan'olona ohatra zany rehefa torinao ivola eo dia misy olona monomonina vola foana ny toriana tena maninondreo olondreo raha torina aminy amin'ny fiainana mandrakizay ohatrany hoe tsy mitory fiainana mandrakizay no zany fiheveran'ny olona zany misy olona sasany zany na mpiara-mivavaka aminao azy dia mieritreritra hoe tsy ho any an-danitra tena ho any mihitsy tena ho any ary zany mahatonga antsika mampianatra nyity baiboly ray manontolo ity zay mbola tsisy nanao hitarika ny olona ho any an-danitra tsikio ary ho any tsikio dia olona niova fo tena hoe tao anaty aizina nafindran'andriamanitra ao amin'ny mazava tao anaty ozona no nitahin'andriamanitra tao anatin'ny fiainam-pahafatesana no velomin'andriamanitra ka mitorytsika ny fiainana mandrakizay pasteur ary dia tena ho any lay mpanakanto anankiray izy amin'ny teny manao izy any tsy mba ho any ry anina ozy zany hoe ho any dolidoly fa misy a manohitra n'izay toriteny zay dia rehefa manohitra izy tsy vitany hoe manohitra fa mampimonomonina ny fiangonana ozy ny tenin'andriamanitra mampimonomonina ny fiangonana resaka teny fikasana sy resaka fitahina mihitsy matsy ty resaka eto ty le filazana hoe tena misy fahasoavana any misy sakafo be any tena mahasalama misy arena be ao ny voaloboka ao dia tena olona mirahalahy no milanja ny sapaoany anankiray iny goza be mihitsy ndao any dia reto folo mirahalahy reto indray ohatrany hoe miseho masina be nefa tsy masina kory fa le toetsainy mihitsy no mirehefarehefa tamin'ny tany zany hoe toetsain'ny olona tsy miova zany dia ozy andriamanitra manao hoe reo lehilahy reo a hiapatra any anefitra ny fatin'ireo fa nohony tsy finono ny tenenany an'izay ny olona mino tena mialatsiny amin'ity teny anankiray ty ohatrany hoe pepony mba tsy ino satria izy ny tsy mino dia ny olona mino miakatra ny finony lasa ohatrany hoe ataon'izay fomba rehetrarehetra tsy inony reto olona reto fa sovana isy Jesosy Kaleba atao dia vokatry le izy pasteur Alvaresy a dia ozy andriamanitra manao hoe araka nisan'ny andro 7 zay nisa fono areo ny tany ka ny andro ray hosoloana taona ray no hitondran'ny eloko areo 7 taona zay aloha tsara raha tsorona amin'ny teny mahitsy io teny io dia tahaka an'izao izy io 7 andro zany ny lalana nandehanan'ireo le mpisafitany reo tsy hay moa izy io na hoe aller retour na hoe 20 andro na kany na 20 andro ny verina aller retour fa 7 andro zay aloha zany voasoratra eo dia raha ny tokony ho izy zany dia vita eo amin'ny raha farafahelany zany ray volana sy 10 andro miainga avy tao amin'ny tany Egypta nakany amin'ny tany Kanana ty zavatra resahany eto ty mantsy zao a any ho any amin'ny 2 taona mahery any ty resaka eto ty mbola misy efa manakaiky mihitsy ary efa manitsaka ny tany Kanana zareo efa eo amin'ny faritra ny tany Kanana zareo efa eo amin'ny faritra mihitsy dia zany hoe tokony ho tapabolana eo zany dia ho tonga any raha ny tokony ho izy zany afaka tapabolana ao any amin'ny tany Kanana fa ozy andriamanitra ny vokatra io fimonomononanareo io dia lasa 7 taona ilay 7 andro zay isan'ny andro ny isafonareo ny tany tena enjana be avery kotrelandela izy hoe ny atao hoe fimonomononana dia tsy mahay makasitraka an'andriamanitra zany hoe ny olona mpimonomonona zany pasteur dia manasazy ny tenany
ny pasteura-pomononona dia manasazy ny tenany, ireo komity-piangonana ao anatin'ny fiangonana dia manasazy ny tenany, ireo monomonona lava hoe tsy manam-bolontsika, tsy zaotsika, tena tsy tafavoakotsika, raha izao no izy tena potikitsika, tena horesitsika, reny mpimonomonona ireny zany a dia tratranyity teny famolanina ato ty, ary zay ny mazava-dozan'le fimonomononana. Hitanao zay amafisitsika hoe le teninao teo marina be le teninao teo, misaotranao ihany aloha ny teny andreny reny. Ozy ianao hoe misy amintsika zao milaza manao hoe taky zay foana fananina mivavaka ve dia ohatran'izao fiainana, zao hoe le lalina manompo an'Andriamanitra, ary tandremo a reny le miteny manao hoe kivy a fa tsy naposiko zao mihitsy, tena mavesatra aiza ny fiainako tany am'izao tontolo zao, reny le monomonona. Dia rehefa monomonona reny olona reny mbola mahazo sazy manahirana be ato anatin'ny baiboly, mety tsy tonga any am'le Jerosalema vaovao anankiray fa eto ambonin'ny tany dia ny valim-bavaka tokony ho tonga rapitso mety amin'ny herintaona, ny valim-bavaka tokony ho tonga rafakapitso dia soloana roa taona. Zay ny famolanina ara-baiboly. Eo anie ny mahatonga le hoe misy olona ane pasteur ny valim-bavaka tokony ho tonga rapitso, izy androany no monomonina, androany izy manome tsiny an'Andriamanitra, efa nalohako foana ny ampafolo-karena fa tsy hitako mihitsy zay marina eo, efa nanao fanatitra inona tsy efa nataoko, efa za efa tena nanome ho an'ireny pasteur reny mihitsy, dia monomonina takataka an'izany, za efa nividy an'izao, za efa nividy décoration ny fiangonana, efa nanamboatra dabilio a, tena efa inona nataoko fa banky ropotra aty. Dia ny fiarahana miaraka amin'ny tompo ty nefa misy karazana test, karazana épreuve be deaibe izy ty, fa tsy hoe misosa fotsiny io, fa ny zanak'Israely anie raha nivoaka tao amin'ny tany Egypte dia efa niorakoraka alelosia amen, fa tsy anany ranomasina mena fa tratra teo amin'ny ranomasina mena, sokatra indray ny ranomasina mena tena aleloia be ohatran'izao daholo mihitsy, dia neritretra tsisy fahavalo tsony fa nitraka tamiko indray ny amalekita. Za dia milaza aminao hoe ary teto ny anakita mihitsy teto, enina amby telopolo metatra mihitsy ny fahavalo teto, ka izy arakaraky ny androsoanao dia misy fahavalo foana. Marina fa hoe arakaraky ny androsoanao itombonao kanefa arakaraky ny androsoanao be deaibe koa ny fahavalonao, fa izao fotsiny tadio tsy tokony monomonona pasteur, zava-doza io fimonomononana io pasteur Alvarez. Ary tapany faraparany pasteur dia zao ny andimy fasivy amby telopolo a dia ozy ny ten'Andriamanitra dia nolo izay Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehetra zany teny zany ka dia nanjo rehetra tereny olona, rehefa henony olona zany a le valikavatra avy any amin'Andriamanitra hoe nandratra ny fon'Andriamanitra, napalahelo an'Andriamanitra, navesatra tamin'Andriamanitra, ny fihetsiky ny zanak'Israely a izay efa nanaovan'Andriamanitra famantarana, fahagagana, famonjena, zavatra maro samihafa, fitahiana, fiarovana, andriafandriavana amin'ny andro tampo sy amin'ny andro alina, maro be zavatra efa nataon'ny tompony nefa dia fimonomonomana, fimenomenomana no setrina valiny olona. Ary araka ny teny pasteur teo hoe ny andro ray moa zany dia soloan'ny tompo a, taona ray ho kapoka ho sazy a reto olona reto tamin'izany fotoana zany, fa tsy nijanona teo le resaka pasteur, fa zao indray ny tenen'ny olona hoe eny ary rehefa sen'ny tompo iverina ary zay hoe niodina ny tany efitra indray ao anatin'ny 7 taona dia zao toerinay zany tenin'Andriamanitra izany, fa aleo zay araka andeha anafika fa resinay re olo reo, zany hoe le olona zany nasian'Andriamanitra miakatra tsy niakatra, nasian'Andriamanitra miverina indray izy a lasa nandeha indray, le mifanohatra amin'le sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, zany ny tena ataopony olona. Ary zay moa voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Romanina toko fahavalo vakikela pasteur, Romanina toko fahavalo zao voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Romanina toko fahavalo. Romanina zany moa dia tamin'ny testamenta vaovao a andiny voalohany, zao voalaza ny tenin'Andriamanitra andiny voalohany hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho amin'izay amiko Jesosy Kristy, fa amiko Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananayna no nanafakay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana, fa izay tsy hain'ny lalàna satria nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naneraka ny zanany. Andiny fahadimy koa dia zany koa dia araky ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araky ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatra ny fanahy, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Andiny fafito satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy haina akory izany. Zany hoe reto olo reto zany pasteur dia olona mandeha ara-nofo be, le fihevitry ny nofo zany hoe mbola tsy matiny amin'ny fahotana zany reto olo reto, tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina, fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Ho an'ny olona mandray an'ity tenin'Andriamanitra ty pasteur
ho an'ny olona manaiky ny zavatra lazainy ty ten'andriamanitra ty ho an'ny olona vonany akatony ten'andriamanitra ty na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreriny azy le zavatra tenin'andriamanitra na dia tsy maharesy lahatra azy le tenin'andriamanitra paster kanefa vonany akatoanazy izy dia azo antoka paster fa zany olo zany dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe novaina ho tonga zanak'andriamanitra ary lasa mahay manao sitrapon'andriamanitra fa ny olona tsy mety mankatoan'ity tenin'andriamanitra ty paster dia ozy ny tenin'andriamanitra ny olona mandà mandrakarivo ohatrany hoe mpivavaka amin'ny fijery azy ozy ny tenin'andriamanitra olona manana toe-panahy araka an'andriamanitra nefa mandany heriny ry koa dia alaviro misy karazany olona ohatrany hoe mivavaka fa tsy mety manaiky ny sitrapon'andriamanitra tsy mety manaiky ny zay lazainy tenin'andriamanitra ohatra hoe misy karazany olona ohatra marary ohatra toy ny tenin'andriamanitra hoe ndiakapoka tamin'ireo jesosy mifanasitranana aretina rehetra misy karazana aretina zay tsitrana mihitsy raha tsy vavaka no anaovana azy nefa misy karazany olona tsy mino an'izay hoe vavaka ave dia mahasitrana vavaka ave dia mahavaolana vavaka ave dia ahafahana ho tafavoaka amin'ny fiainana misy karazany olona zany tsy manaiky ny tenin'andriamanitra tozy ny tenin'andriamanitra hoe reny olona ireny dia olona mbola araky nofo noho zany araroto zao fotoana mbola afanao mino tenin'andriamanitra hoe ankatoavy zay lazainy baiboly na dia tsy maharesy lahatra anao azy na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritra anao azy na dia ohatrany hoe mavesatra aminao azy lefa akataovana tenin'andriamanitra dia zao ankatoavo haina aloha satria rehefa vonany ankatoy ianao toy ny tenin'andriamanitra hoe omena hery ianao dia afaka ny ankatoy ny sitrapon'andriamanitra ianao fa reto olo reto paster dia sasa foana tsy nentina ankatoy tenin'andriamanitra ozy andriamanitra hoe dana miverina dia zareo tsy nanaiky hoe azay tsy maintsy mandroso ty ozy andriamanitra hoe aza manafika dia ozy zareo hoe zay tsy maintsy anafika dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe sasa foana ary zareo reo sasa foana tsy ao anatin'le herin'andriamanitra tsy ao anatin'le osotr'andriamanitra nefa ianao samanao zavatra tahaka zanaky isikevy fito mirahalahy zay tsy nino filazany tsara akory tsy nandray an' jesosy tsara akory a tsy nanakatony tenin'andriamanitra akory refa dia nandraoka devoly asan'ny apôstoly toko fasivy ambin'ny folo misy an'izany zanaky sikeva fito mirahalahy dia zao rehefa nahita olona nietsika demoni izy dia mba nandroaka devoly hoe miala amin'ny anaran'i jesosy mandidy anareo zay satana devoly anatin'ity olo tya miala amin'ny anaran'i jesosy zay toriny paoly ty ozy le devoly fantatry paoly fantatry jesosy fa inareo reo kosa mba izy nareo fantatry ny devoly fantatry ny fahavalo ianao hoe tsy mankatoy tenin'andriamanitra tsy misy herin'andriamanitra tsy nanaraka an'andriamanitra hatramin'izay tsy nanolo tena ho an' jesosy akory dia fantatry ny devoly hoe tsy ampy hery ianareo dia mifototra tamin'le devoly paster ty ozy ny tenin'andriamanitra hoe nandeha nitanjaka izy fito mirahalahy reo ny boritana namakivaky tanàna sady nidratrainy le olona nisy devoly ka eto koa reto zanak'israely reto sasa foana hoe niakatra nefa tsy nirahan'andriamanitra nisy fahafatesana nisy fahampitena hoanao zay manaraka an'ity misy zavatra tokony ataonao nefa tsy nahazo alalana avy amin'ny tompo ianao dia zao angatao foana ny fitarihan'ny tompo angatao foana ny fitarihan'ny fanahy masina fa ho an'ny olona zay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ho an'ny olona ara-panahy efa nanolotra ny fiainana ho an' jesosy dia zao azo antoka paster fa tsy ho diso lalana mihitsy ny fihevitry ny nofo a dia fahafatesana fantatsika rehetra zany ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'andriamanitra ny fihevitry ny nofo ka ireto zanak'israely folo mirahalahy reto zay nampimonomona fiangonana tokoa dia nanan'izay fihevitry ny nofo zay zao moa tsy ny zavatra nitranga teto paster le folo mirahalahy eo amin'ny andalatsoratra masina ambony ao dia nyvonon'andriamanitra izy ireo fa le aretina ny vokatra le fimonomonona nefa tafapita tao anatin'ny fiangonana zany hoe le vokatra le fimonomononana zany niatraika tamin'le asan'andriamanitra iray manontolo dia nahatonga an'andriamanitra tena nandringana ny zareo reo dia rehefa niteny mosesy dia arak'le teninao teo hoe andeha indray zay ary ny zavatra tokony nataondro zareo aloha le fanapa-keviny andeha koa ny tsy hoe diso ihany koa azonao fa le tena tokony ho izy aloha dia hoe fibebahana aloha ny ilainy aloha za tena sura mihitsy fa raha ny bebaka ireo namelany hely ny andriamanitra zany hoe misy karazan'olona zany a tena milaza aminao aloha tsy tokony hoe maikamaika ianao hiara-iasa amin'andriamanitra fa fibebahana no ilainao eo mantsy paster misy karazan'olona alefany any am-piangonana ny volany satria manam-bola izy fa ny kolokolo toy izany ihany ny fampirafesana ataony ihany ny inonty izy ny fanoranana repirenena tsokosoko ataony ihany dia mandefa fanampiana any am-piangonana izy manao hoe anampiana ny trano vatom-piangonana ty dia mena 50 millions pasteur alefany ihany le vola dia nieritrretiny zany hoe atao tapomaso amin'iny andriamanitra ohatran'le rehefa manao fisehoana moa zany dia misy tapomaso an'ny anada dia nieritrretiny azo anaovana tapomaso andriamanitra zany hoe tapenana ny vola ny mason'andriamanitra fa andriamanitra tsy manao an'izany tsy manao an'izany andriamanitra fa fibebahana aloha tokony ilaina aloha ary tsy misy mahasolo
ny fibebahana ozy izy ny tenin'ny soratra masina antaony mba avakina kely raha eo ambany masinao ny Samoel voalohany toko fahatelo amby folo eo ny Samoel voalohany toko fahatelo amby folo dia makasika indrindra lay eo amin'ny eo amin'ny andininy fa telo amby folo zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary Samuel tamin'ny Saoly nanao adaly ianao tsy nitandrana ny didin'i Jehovahandriamanitra ao zay nandidiny anao ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehova dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay koa izao dia jiaritra ny fanjakanao Jehova efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony arak'izay voatendrin'i Jehova ho mpanapaka ny olony satria tsy nitandrana zay nandidiny Jehova anao ianao dia nainky Samuel eo amin'ny eo amin'ny andininy fa folo pasteur diny fa folo zao vakina ary rehefa vita ny nanaterany fanatitra dorana indro tamin'ny Samuel ary nivoaky ny tsena azy Saoly mba hiaraba azy dia hoy Samuel inona no nataonao ary Saoly raha hitako fa nielina andahoany ny olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao ary tafangona tamin'ny Mikmasy ny Filistina dia hoy zaho hidina amin'izao ny Filistina mila te Gilgala nefa tsy mbola nanao fifonana tamin'ny Jehova aho dia sa ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana zay eo amin'ny andalany soratra masina hafa izy manao sitrako vaozy ny fanaterana fanatitra noho ny fankataovana ny tenin'Andriamanitra zany noho ny fankataovana ny didiny Jehova jereo tsara zany pasteur zany le izy na Saoly teto dia niezaka nanome ny volany nanome fanatitra ho an'Andriamanitra dia nieritreretiny izy hoe tapina an'iny mason'Andriamanitra nefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra nataony Saoly dia misy be dehibe ny mialatsiny ndraindray tsika mpanan-karena mpanam-bola dia manao ny toetra io viditsika vola pasteur dia hoe ary dia misy koa pasteur voavidy vola hoe mena vola be pasteur dia amin'izay fotoana izay mivily le sitrapon'Andriamanitra torena satria io mpanan-karena io mety mampirafy anankifito mety manitsakitsaka ny vadiny mety manana olona mpitaiza azy dia safosafona kely le tenin'Andriamanitra avy eo na le toriteny ahodina manao hoe dia ho tahin'Andriamanitra ianareo dia ho ambinin'Andriamanitra ianareo dia misy karazan'olona ohatran'izao dia tena mafo be mihitsy ho any asan'ny tompo nefa io olona io tena mamety avy etan'ny tempolon'Andriamanitra satria sady manompo sampy io no manadala zaza tsy ampitaona io no mbola azo everina ihany koa manao hoe tena efa eno endretrarehetra eny nylaza ny olona io Andriamanitra anie raha ohatra toko anatin'ny trano fivavahana ny olona anankiray mpanota hibebaka ny olainy fa tsy mpanota hanohy ny adalana ka tsy hoe manam-pola ianao dia ho ahodinao le tenin'Andriamanitra dia ahodinao le sitrapon'Andriamanitra zay ny navoan'reto olona reto pasteur zay ny navoan'reto olona reto fa be lehibe koa ny mpanan-karena mibebaka tandremo misy olona mpanan-karena tena ho any an-danitra fa misy olona mpanan-karena tena tanteraka mihitsy le teny soratra masina hoe ho sarotra aminy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy mahafoy ny fanompo-tsampony izy sy ny fikatsahana rena maloto zany zavatra zany tena zava-doza be dia hojerentsika anie le andalo soratra masina teo hoe eo amin'ilay efa nivakinao teo hoe kanjo saisay foany ireo dia niakatra inona ny zavatra nitranga teto pasteur raha tokony fibebahana nataondry zareo dia lasa izy nandeha Andriamanitra nefa tsy niaraka taminy ary eo no ilaina fitandremana rehefa manao zavatra dia miaraka amin'ny vision ny tompo fa tsy miaraka amin'ny fihetseham-po na ny émotion tsy miaraka amina fihetseham-po na karazana réaction fa miaraha miaraka amin'ny vision an'Andriamanitra miaraha miaraka amin'ny taridalany fanay masina azonao antoka ve fa miara-miainga aminao Andriamanitra azonao antoka ve fa miara-miainga aminao Andriamanitra misy olona matsy aty amin'ny eo miseritry ny asan'Andriamanitra ohatra dia misy mpanompon'Andriamanitra mikofokofoka be mihitsy kofokofoka be amin'ny fotoana tsy tokony kofokofoka fa tokony hijanjanona izy mihetsika Andriamanitra efa tsy otsony izy mihetsikatsika be Andriamanitra efa tsy miara-miasa amin'intsony dia midofotra foana le zavatra atao mandao ianao évangélisation be mahita ny hafa manao dia manao nefa Andriamanitra mbola tsy niteny mandala aloha mivabaka aloha sao dia fifadikanina aloha tokony ataonao aloha sao de latabatra boribory amin'ireo mpiara-miasa tsy mety mifankaty ireo no tokony atao aloha ireo olona mifamaly rehetrarehetra ireo sao de ny fihavana ny vadin'ny pasteur sy reto koraliny reto tokony atao aloha fa tsy fitoriana de ianao mitory nefa aty feno fimonomononana aty feno sy fifankatiavana de inona ny zavatra mitranga tsy manatrika Andriamanitra ao anatin'ny fitoriana rehefa tsy mizaha efa tratan'izany pasteur efa nisy fotoana nanao fitoriana kalamanjana tamin'ny toerana anankiray teto andrenivohitra teto tamin'izany fotoana izany
de tsapako mihitsy hoe tena ao ve andriamanitra sa tsy eo fa tsy misy ny aino afa-tsy ganagana de alika mikopa tsofina ohatr' zao tamina tsena anakiray tadidika foana zay zavatra zay mampandiny tena de ganagana no mivezivezy eo alohanao vezy ary le ganagana tena tsy malala menatra mihitsy eo alohanao izy no mivezivezy de misy alika anakiray ary am'le bakana ordure ary mitazananao sady mitsangana be ny sofiny ray tapitra ny tory-teny lasa koa izy mandeha ka le izy a hitanao zany hoe misy fotoana tokony hetsika anao tsy mihetsika fa am'y fotoana ndray anao tokony hivalaka lasa ndray mandeha mitory de misy zavatra ohatr' zany eny zany mahatonga ny tolo miteny manao mandana de ny malaina fa rehefa mazotsy afaka tsy honina moa no mahatonga anazy miteny an'zany na eo amin'io resaka ataoko hoe resaka fitadiavam-boly io tsika mpanompon'andriamanitra de men'andriamanitra fahiratatsaina sy fahalalana manokana metse arak'izay toro lalanao men'andriamanitra anao zay metse arak'izay sitrapon'andriamanitra zay fa misy vanim-potoana anao efa marary zay anao vondeha hiasa ozy anao ndao anao an'izao fa tsisy voly hitsabona aretana ndao anao an'izao ndao anao an'izao efa tara loatra tena tara ka inona moa ny toro lalana tiana horesana am'zany zavatra zany a lay fahatarany reto zanak'israely reto tara tamin'ny planin'andriamanitra tara tamin'ny programan'andriamanitra ny fiaran'ny fanekenany ny vavolombelona mbola nijanona tao atoby ny andro rahona sy ny andro hafa tsy mbola nietsika ry zareo lasa nandeha tanapolo tena lavo teo anatrehan'ny fahavalony de nazo aina be ny fahavaloko ianao rehefa tsy miara mandeha amin'andriamanitra any de lavo eo alohan'ny fahavalonao zay ny fotoanandroany angambany fa toro lalana kely fotsiny de hoe na inao mivoaka ny trano na miditra ny trano mivavah foana ataovy azantoka hoe miara mandeha aminao andriamanitra amin'ny asanao amin'ny fianaranao raka izy a ho atsika mpanompon'andriamanitra ataovy azantoka hoe miara-miasa amintsika andriamanitra de ingane ny androahona sy andriafo tahaka ny tia iaraka amintsika foana pasteur Alvarez andro hivavaka antsika isodran'ny tompo any am'izay fandaran'androany zay dahoary raha eo dia zava-dehibe ao anay nianatra zay tenin'andriamanitra izay a izay tokoa dia mila mafantatra ny fotoananao rehetrarehetra tompo mila miara-mihetsika aminao amin'ny fotoana mety ary mila manaiky ny fitarianao amin'ny fotoana rehetra androany dia ifonana aminao jesosy eo nisy fotoana zay tany aloha tany a nihetsika izay fa tsy niara-nihetsika taminao nasinao nihetsika indray zay de mbola varimbarina teo zay kamokamo teo nangatakandro mamela ianao jesosy ny amin'ny fahotana rehetra ny amin'ny tsy famarinana ny amin'ny eloka rehetra androany ianao jesosy dia minitsy mijery androtsy fahalalana fa mandidy ny olona rehetra hibebaka ny mpanota ny olona nanana fahazaran-dratsy de afaka am'zany fahazaran-dratsy zany ireo manana fahalemena marobe dia ianao andriamanitra mpamindra fo miantra amindra fo aminy ary anaisitra amin'ny fahotany ary anafaka azy amin'ny faharatsiana sy ny fahazaran-dratsy zay mamatotra azy ny ranao soa jesosy no anadio anamasina namarina aokotahina zao rahalasy anabavo zao anangana azy indray ianao tompo ampandresy azy aoka ny andry afo ny andry rahoana momba ny mpanomponao aoka ny tananao mahery iaraka amin'ny mpanomponao aoka ny fanahy masinao hitarika anay mandrakariva de ho mpandresy mandrakariva zay ny tanjonay tompo de zao ho any an-danitra ary am'izao fiainana zao dia ho mpandresy araka ny teninao ny voninahitra de honao rery any misaotra jesosy eo amen eny tompoko atreo ny fandarantsika aloha zany amin'ny raha mpitsindrana sitrapon'ny tompo iresaka amin'ilay hoe didy maro samihafa ao amin'ny nomery toko fa 5 isika tsy mijanona io raha tsy mandrapatapotra izao tontolo zao zay vao mijanona ny fampianarana satria rehefa vita ny apokalypsa toko 4 verina ary amin'ny genesis ary indray tsika pasteur de mivadibadika foana moa zany le izy samy mba ho elavelona ahitan'ny fiafaran'ty fampianarana baiboly ray manontolo ty ho tahiny tompotopoko veloma tompoko